aim-bahoaka no entinao aina firenena fa tsy hoe akory ny hoe tsisy vita raha milaza ranga fa tsisy vita ao anatin'ny roa volana zany miala ranga fa misy mahavita mihoatran'izany e miarabanao tompo mankasitraka namaly ny fanasanay voalohany tamin'ity taona 2024 ity de afaliana lehibe ho ato koa namaly ny fanasanareo tamin'ity fandarana ity Michel ary de ombako manana ny fiarabana sy fiararanitsoa rehetrarehetra nentinao ho an'ny mpanaraka nyty ICM radio ty ny rahantsika de engany mba taona fiarahana amin'ny vahoaka ihany no arahantsika mandritra nyty taonty eto afahana mifanakalo hevitra mifanapatapakevitra mba afahana anana soa ny firenetsika makasika ny resaka hoe fanovana fiovana eto amin'ny firenena nisy itsika moa zany nitakitsika an'izay tamin'ny taona 2024 iny isan'andray anjara tamin'izany ianareo avy anivon'ny Front de Libération Nationale na ny FLN taona 2024 taona le hoe ampiaratsika irosotsika any amin'le fanovany zany amin'ny alalan'le hoe fitoeran-doham-pirenena raha ny fahitan'ny FLN tamin'iny faraparan'ny taona iny sy ny mety iseho ihany koa raha ny tantaratra amin'ireo hoe zavatra ambarany tompon'andraikitra voakasika amin'izay fitoeran-doha atao eto amin'ny firenena zay makaiza marina izy ty ny Front de Libération Nationale moa hatramin'izay ny fahafantarana azy nanomboka tany amin'ny taona 2010 tany de tsy mba anisan'ny olona nampifidy an'ilay lalam-panorenana satria nahatsapa fa lalam-panorenana hitondra olana ho an'ny firenena ilay lalam-panorenana tsy mba nampanao tsia akory zay fa tena nisarika ny olona zany hoe tsy tokony handray anjara tamin'ilay fitsapakevim-bahoaka nandeha moa izy ka natao nampandresena ny tamin'ny fitsapakevim-bahoaka ny eny tamin'iny de niantra ilay lalam-panorenana de io ny lalàna niantra teo sy niasa teo ary de fatatsika tsara fa nanomboka teo dia notoerinay izay fomba rehetrarehetra nitondrana ny firenena ka hitanay zany fa tsy makany amin'ny tombontsom-bahoaka zay ihany no nitoerinay zany zay tsy nanohatra olona fa tena hoe lay fomba fitondrana zany tena nitoerinay mihitsy rehefa tsy mifanaraka tamin'ny tombo nanomboka tany amin'ny fiaraha-mitantana zany nanomboka tamin'ny fitondran'ny filoha Andry Rajoelina Sambrera ny filoha Ery Rajaonarimampianina de nitoizan'ny filoha Andry Rajoelina de hatramin'izao nampiongana azy zao ny anay zany de hoe tokony rava lay lalam-panorenana ary zay no anisany ny hafanay any Andriamatoa Mikael rehefa nanao fanambarana izy teria amin'ny lapam-panjakana Ambohitsiroa hoe rava ny lalam-panorenana sy ireo androm-panjakana miaraka aminy de ny hafanay izy ary de nahazo toerana izy kanefa moa olombelona izy mora mivadika amin'ny teniny dia fotoana fohy de fohy tsy nisy efatrandro tarinan'izay de efa nivadika ny lehilahy nanao fianianana tamin'ny ilay lalam-panorenana izany mbola tolomana indray ankehitriny fa tsy maintsy ho tonga amin'izany tsika de ny fampitsarana ny lalam-panorenana io ary tsisy fanovana azo atao ao anatin'ny zao zavatra rehetrarehetra zao raha tsy miova le lalam-panorenana satria tsy mety mihitsy zany hoe eritreritra ankehitriny hoe tsy misy tetezami teto de ianao zany raha epita amina toerana karay tsisy tetezana de dikan'izay lasa mitsambiky mikipy zany ianao mipita eny am'le toerana anankiray indray de hitsambiky mikipy eto fetsika mianakavy angamany tsy mety zany fa tsy maintsy apetraka ihany ilay lalàna na sata ifeny tetezamita mba ahafahana tena hoe mitondra an'izao firenena zao satria raha itsika mbola hoe anao kinafinafina ohatran'izao manaraka lalam-panorenana io sy ny karazany de za de miteny zany fa tena fitondrana tsy ara-dalàna ny misy ankehitriny satria tena tsy manaraka ny lalam-panorenana mihitsy ny zava-misy rehetrarehetra de mazava ho azy zany fa tsy afaka irosona lay tena concertation nationale raha mbola sadasada ohatran'izao zany lay fandraisantsika fanapahakevitra satria fatatsika tsara fa tsy ao anatiny tsy fanarahan-dalàna no ahafahatsika milamina sy mirindra hifanaraka hanao an'izany fifakakevitra zany raha ny zava-misy am'izao mantsy maro ireo antoko politika ao anatin'le hoe tonotaona moa tsika manatanteraka an'izay fifampiarabanitra tratry ny taona izay antoko politika maromaro ny faraparan'ny herinandro iny nanao an'izay ary karazana hoe nisy aloha zany ny déclaration politique fa ny fanamafisana iraisan'izy ireo de hoe manohana an'ilay fitondrana raha ny kisarisary hita amin'ny famakafakana ity ivelany de hoe samy andeha reto afaka enimbolana mialohan'ilay fifidianana atao eto amin'ny firenena raha ny fahitan'ny FLN mety mbola kisarisary ny mety iseho toy ny tamin'ny taona 2014 ve ny isy zany aorian'le fitoeran-doham-pirenena sy ny fanovana apetraka eto amin'ny firenena ka hoe candidat filohan'ny pirenena manodidina 300 mahery andray no ilatsaka hofidiana
mazava ho azy aloha fa mety ho betsaka ny kandida am'le fifidianana manaraka eo fa ny tsara ho fantatra aloha zany a voalohany indrindra ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra dia zao na teo aza ny tolona ny taritin'ireo mpanao politika anankitelo de i Lilira Faralasy, Babary, Clémence dia rehefa voasakany lalàna izy tsy afaka nanao hetsika satria tratran'le hoe sous contrôle judiciaire dia nisy zany andihana tanora sy andihana olona sy ny andihana parti politika nanoana le antso tamin'ilay fotoana de nandeha le tolona ny zava-misy de zao tsy lay tolona mihitsy nanala ny filohan'ny repoblika teo amin'ny toerana nisy azy fa ny frantsay ny frantsay naka azy teo amin'ny toerana mahafilohan'ny repoblika azy a ny bata azy sy mitondra azy tamin'ny roaplanina nakany amin'ny toerana zay tiavany azy ka nanjary banga ilay toerana nanalana azy zany hoe ny frantsay zany nanongana n'lay fanjakana nandaisotra ny fanjakana teto Madagasikara rehefa niaisotra teo le fahefana dia ny frantsay nampilamitsaina n'ireo communauté international rehetrarehetra satria para de gâteau ny frantsay Madagasikara izy no nandamina n'ireo hoe masovo rehetrarehetra sy ny anina rehetrarehetra reo io kosa nge anjara nefa aloha zay mandamina azy dia tsy mahagaga zany raha ohatra hoe nisy fanjakana nijoro teo avy amin'ny tsy fantatra de samy manaiky an'io daholo satria misy fitondrana ilain'ny frantsay mitondra tsy araky ny tokony ho izy io mandra-pahametra ny ray an'izay ho mpitondra vaovao ekeny zany le zavatra apetrany eo zany amin'le politika ka ho an'le parti politika rehetrarehetra zay mbola manany eritreritra fa androtsaka filoham-pirenena dia lasa manaiky an'izay ary raha mamijery ianao a tsy misy manohatra n'lay fanalana ny frantsay an'lay filoha teto toerana mihitsy fa lasa miteny fotsiny hoe aloha andeha le concertation nationale satria io tsy maintsy miafara amina fisina lalam-panorenana tsy maintsy miafara amina fifidianana ireo antoko lehibe milaza lehibe manolotra filoham-pirenena reo zany tsy mieritreritra mihitsy ny fiainan'ny malagasy na ny fiainan'ny Madagasikara ao anatiny roa taona anaovana concertation nationale eran-tany tsisy concertation nationale zany maharitra roa taona 24 mois raha tsy eto Madagasikara concertation nationale hoentina fitondrana tsy misy lalàna amin'ny fe tsy misy sata amin'ny fe lay tetezamita hitonana azy fa de eo roa taona stap roa taona eo foana zany de tsy mampanina ny parti politika lehibe reny zany satria manana roa taona koa izy ahafahany tena hoe manjery an'ilay vahoaka ho tery ao anatin'ny fahasairanana handoalika amin'ny mahitsy amin'ny fotoam-pifidianana mba ahafahany manamora zany an'ilay anaovany an'le hoe propagandy ahafahany zany a manamora ny fahazahoan'ny vato de izay no andraisandreo tsy misy mirarahany zany reo tsisy mirarahan'ny fiainany gasy ao anatin'ny roa taona mandritry ny concertation nationale zany reo tsisy mirarahan'ny fiainany gasy mandra-patosangany zany tezamita vaovao lalam-panorenana vaovao zany reo fa miandry anjany fifidianana fotsiny miomana izy ary efa ela izy miomana satria fantany fa raha ao anatin'ny plan politika rehetrarehetra koa de mitombona tsara am'lay fotoana tokony hiatrehan'ny fifidianana any de tsy mampaninina azy zany de tsy mahagaga zany fa ny vahoaka malagasy no tokony ho tonga saina am'le izy zany raha ny mahakasika an'ilay hoe tetezamita tsy tetezamita izao fitondrana mijoro zao miray feo amin'ireo milaza azy fa tsy tetezamita am'izao fitondrana zao ve ny front de libération nationale izany mbola fampandehanan-draharaha fitohizan-draharaha tamin'ny fitondrana Andry Rajoelina fa no Andry Rajoelina tsy eto ve na tonga an'le hoe colonel Michael Randrianirina ekeny ho filoham-panjakana aloha zany lalam-panorenana ny repoblika faefatra no nianianany misy an'ireo rafitra nitsangana ny repoblika faefatra mbola mijoro am'izao fitondrana izao fitondrana fanavaozany mbola hoe tsy voafatra tetezamita hoy ny mpanao politika sasany mantsy le izy ho an'ny front de libération nationale nge de tsotra rehefa misy lalàna ara-dalàna mijoro eo de miaina amin'iny na ny ekeny na tsy ny ekeny na tongavan'iny lalàna iny teny rehefa iny nitapaky ny be sy maro de ekeny fa eo amin'ny resaka kosa zany tenentsika hoe manaraka ny lalam-panorenana zao fitondrano zao a de eo zany tsy ekeny libération front de libération nationale satria tena tsy manaraka ny lalam-panorenana izao fitondrana izao ny antony de tsotra ihany voalohany indrindany ny ACC dia tsy manana zany hoe zo hanendrolona ho lasa filoham-panjakana izany raha misy olana amina androm-panjakana roa de mandamina zany nonomeny ny lalam-panorenana azoana azy fa ny mametraka olona kosa
eo amin'ilay toerana ny filoam-panjakana dia tsy anazy. Ny faharoa manarakaraka an'izany voalaza fa filoam-panjakana vonjomaika na par intérim Andriamatoa Mikael. Ny intérim nge tsy mihoatra ny 3 mois anefa antsika no concertation 2 ans. Ny intérim dia tsy mihoatra ny 3 volana ary rehefa manambara ny fitsarana avy malampanorenana fa lasa tsy fahafahana miasa maharitra ilay filoam-pirenena zay nahatonga azy teo hoe nanomezana azy intérim ny teo aloha matomoaka intérim leo aloha de hoe tsy maharitra lay tsy fahafahana miasa. De rehefa voahita fototra hoe tena tsy afaka miasa ntsony le filoam-pirenena dia manao fanambarana ny ACC araka ny fankatan'ny intérimaire dia rehefa avy teo tamin'izay zany 3 volana arinan'io raha ela indrindra 90 jours arinan'io raha ela indrindra dia tsy maintsy manao fifidianana filoam-pirenena. Zay raha mitazona ny lalam-panorenana ianao mandeha amin'izany lalan'izany ve tsika. Ny faharoa rehefa namena fanendrena nge Andriamatoa Mikael de nilasa hoe ianao de filoam-panjakana ary tsisy mirava ny rafitra rehetrarehetra. Rafim-panjakana nge ny gouvernement tsy nisana ministra no maha gouvernement na tsy gouvernement azy fa na ministra roa ary no ataonao anatin'ny gouvernement de izay ny gouvernement. Fa rehefa fa ny gouvernement de anisan'ny rafitra ao anatin'ny exécutif zany hoe tsy nanana zo handrava n'ilay gouvernement. Nisy ministra telo teo Andriamatoa Mikael. Ny fahatelo ny atao hoe filohan'ny androm-panjakana dia tsy filohan'ny repoblika. Ny filohan'ny repoblika de olona voafidy ary ny filoham-panjakana dia filohan'ny repoblika voafidy no afaka mitazona ny toeran'ny mpiasa filoham-panjakana. Raha jerentsika zany zavatra zany de ohatrany hoe mora andraisan'ny olona azy de hoe misy olona ray tompona automobile de ilay tompona automobile no chauffeur fa ara-maka chauffeur izy ilay chauffeur tsy tompona automobile satria ilay chauffeur tsy afaka hivarotra ilay automobile io satria rehefa amidy io automobile io de tsy maintsy ilay tompona automobile ihany zany hoe ilay filoam-pirenena ihany no afaka manao soni. Noho izany zany tsy manana ny fahefanana na ny filohan'ny repoblika ny filoham-panjakana. Misy valonge dabe mihitsy nefa ny tena asa anisany tsy azony ataony. Anisan'izany ny fanendrena gouvernement, fanendrena prime ministre, tsy asan'ny filoham-panjakana zany fa ny filoham-pirenena ny manao an'izany. Ny fanaovana fifampirarahana amin'ny any ivelany ny resaka fanendrena maso ivo zany tena mahafilohan'ny foloalinda zany de tsy ananany filoham-panjakana fahefana mihitsy zany fa an'ny filoha azavady an'ny filoham-pirenena. Ka ny filoham-pirenena dia tsy maintsy olona voafidy dikan'izany zany tsy manaraka ny lalam-panorenana ny zavatra rehetrarehetra raisy ny fanjakana ankehitriny satria sy filoham-panjakana fa tsy filoham-pirenena. Izay zany tsy te hanao an'izany hoe misy fahefana tsy manara-dalàna eo de hoe ekena satria izay le atao hoe tsy maty manota. Olona manao tsy ara-dalàna ekena tsy azo tsaraina tsy azo otoinona tsy azo otoina tsy maty manota de iaina amin'izany ve tsika nefa tsika arany miteny hoe tsika tsy maty manota. Izay zany de hatramin'ny androany de miteny an'izany zay tsy manaiky ny tsy maty manota. Izay de mangataka fa tokony ametrahana sata amin'ny fe hiteteza mity io raha mbola te hitondra Andriamatoa Mikael. Zay nge tsy mitsipaka azy hoe tsisy nitondra azy amin'ny fikoanandoha zany tsisy an'izany fikoanandoha-pirenena tsisy an'izany. Ny fikoanandoha-pirenena de andiniana inona no atao hoe projet de société moa zany tena madika azy na hoe inona ny vinam-piarahamonina tiatsika apetraka manaraka eo manahoana ny lalam-panorenana tokony hifampitondrantsika ary ahoana ireo karazan-dalàna na anisan'izany ny lalam-pifidianana tokony hifampifehezana. Zany no diniana amin'ny concertation nationale fa ity ny tokony ho apetraka de tokony reny na ekena reny ataotsika hoe accord politique ho ataon'ny mpanao politique reny na manao fivoriana kely mihitsy de manapaka hoe zao no sata hitondrantsika ny teteza mity fifampifehezana mandritra ny fotoana ny teteza mity. Tsy zao ke tsy fantatsika hoe iza no mifehana izy ny zava-misy zao de zavatra rehetrarehetra tenenin'ny ACC dia tsy maintsy tanterahana avokoa ary tsy azo anao fanafanenjehana de ny lasan'ny fahefana zany any amin'ny ACC zao ny ACC no manana fahefana feno vahoaka zao afaka nametraka ny Mikael olona tsy voafidy tsy noto inona akory ny amin'ny toerany
zany zavatra zany zany tokony tsy misy zany ty manko ny tena marina ny atao hoe tolona de misy zavatra ara-dalàna o nefa tsy ekenao zany satria tsy mifanaraka amin'ny tombontsom-bahoaka de lasa légitime le fanoerana n'lay tsy ara-dalàna de zay no atao hoe tolona na révolution ka rehefa manao tolona anao na révolution zany a ndikan'izay a rava le lalam-panorenana teo ravana mihitsy raha tolona anao ataonao zany ravanao le lalam-panorenana teo a dia mametraka olona anao a tsy légal fa légitime zay zany ny toerana tokony tianay hipetrahana Andriamatoa Mikael eo raha tena hoe avy amin'ny tolona izy fa raha ohatra kosany tsy manaraka an'izay izy fa hoe mandray fahefana manaraka ny lalam-panorenana io fanonganam-panjakana zany ary tsika zao de mbola ao anatin'ny lalana mandeha manongana fanjakana mandra-pitsangana ny lalam-panorenana vaovao zany ka le hoe nanonga-panjakana sy nanonga-panjakana tsika ohatrany tsy ekeniny eo amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao zany hoe nanonga-panjakana izy ireo fa tsy teo le mpitondra de niakatra teo am'le fahefana izy ireo tsy teo ny filohan'ny antenimiran-dolona de niakatra teo am'le fahefana averiko misy le fanazavana zany tsy ry zareo no nanonga-panjakana nampiongana an'le fanjakana fa ny frantsay no nanalany le olona teo am'lay fahefana hitanao ohatra ny Venezuela zao io nalainy ny Amerikanina ny tsika manko ohatrany hoe négocier ny Andry Rajoelina de nanaiky nandeha moramora fa ny Amerikanina sy Venezuela tsy nanaiky ry zareo a de ady a fifanoritana ny nakana n'lay filoham-pirenena ny ala tao de napetrany any amin'ny fonja fa ny tsika tsy fantatra hoe napetrany aizy Andry Rajoelina fa samy nalaina firenena teo amin'ny firenena olona eo amin'ny fahefana no nongotany teo amin'ny firenena raha resaka souveraineté nationale ny mpanao politika rehetrarehetra eto Madagasikara de tokony joro am'zany satria tena ingérence zany ary fanafihana ivelany raha misy o tsy nahavita ny asany teto amin'ity firenena ity de nitafika malagasy rehetrarehetra satria ny filoham-pirenenanao nongotan'olona teo amin'ny toerany ny toerana esan'le filoham-pirenenanao koa lasa nandihana maramila vitsikely reo zany zavatra zany ny zava-misy eo de tokony zany manana eritseritra tsara zany tsika hoe inona marina le zavatra sao de mbo tsy mila maramila tsony tsika fa raha isika zao ve zany tsy ho baiko ny anivelany sondra ny zava-misy ny hoe fampiarana le politika ataony fitondrana zao tsy manana sata mazava le fitondrana fa ohatrany hoe hoetiketina populisme fotsiny hoetiketina am'zay zava manaraka an'le rivotra misy eo a le mpitondra am'izao fotoana zao manamora ny fanjakazakany ny vahiny amina firenena iray a ny fitondrana tsy misy lalàna amin'ny feo ohatry zao rehefa andray fahefana nge Andriamatoa Mikael de nilaza hoe misy anarsi ozy izy ny misy eto zay ny teneniny fa le anarsi ny mbola tsy mifarany mbola io izy eo de zay zavatra zay zany tena manamora ny raha mijery ianao zao a dia na ny frantsay na ny rosiana ny firenena rehetrarehetra na ny amerikana mandromandrobaka ny Madagasikara efa manomboka manao aparitra tsikelikely io zao tsika ny amerikanina zao novainy zao ny anarany any Bastuliar anaovany an'liana de milaza ny any fa tsy maintsy mandeha io de mandeha indray ny aty amin'ny faritra hafa zany ny sovietika io hitatsika fa mamely mafy Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena amin'ny fampirarahana amin'ny sovietika sy ny karazany de nan'ny olona tsikelikely tsika zany manamora ny fandraisan'ny vahiny ny ampahany arena eto amintsika ny zavatra io izy nge tsy hoe alainy le arenao de oentiny fa feheziny tsy afaka atrandrahanao ohatra zany ane ny mahavoatsika amin'io resaka hoe fiarovana tontolo iainana hatram'izao hoe raha ikapahazo anao tsy maintsy miera citesy miera am'izao hoe de izany zavatra any ary fataro tsara fa ny aire protégé rehetrarehetra eto Madagasikara jereo fa isaky ny misy hoe carrière vaky de any amin'ireny ataontsika hoe aire protégé reny satria maninona reny nge nahatokana mihitsy ny hoe hitairizana n'lay arena kibony tany eo ahafahany zany miantoka ny trosa alainao aminy tsisy tsy ampindram-bolanao mihitsy raha tsisy antoka hoe raha iretolo reto Madagasikara ty ho ampindamitsika vola ka tsy voalohany vola io aizany fomanerentsika azy amerenany azy de io arena kibony taninao io no négocieny aminao hoe alors zay mba hitsandraka kely zany eny mahavoatsika am'izao eo e marina fa efa ataontsika hoe croma reny zao ny efa anisan'ny ritraritra ny fananana tany de mitady hevitra hafa indray ny olona rehetrarehetra ary zany mahatonga anao tereny reto
firenendehibe reo aty afrika ihany angeny misy an'izany hoe sadek sy afrikane zany e mba ahafahana maniry anao e fa any amnga misy an'izany satria ianao zany mila terena aty aminao ihany misy an'izany covid sy aretimbe hoe misy aretina jere fa misy aretina créena foana eto afrika ngatsika tsy mieritreritra hatram'izay fa nisy ny atao hoe arme chimique mety ho tonga any am'le sy tratrany débordement satria tsy voafehantsara fa ao afrika foana ny manomboka ny fahasairana nateraka rehetrarehetra anefany de iaritatsika fa raha ny recherche rehetrarehetra ataony ka nisy hoe fanafody tena hoe masitrana tsara vetra mihinana niny mandra-pahafaty ianao vola amy mandra-pahafaty zany ianao le izy zany mila misaina mihitsy le rehetrarehetra zany am'izao hoe tena tsy tokony tsontsika hiditra amin'ny fehikinan-do be io e satria io fehikinan-do inge mahatonga an'izany e rehefa miankin-do aminy ianao a dia afaka ataony am'izay itiavany ianao de tsika zao miankin-do jereny tsika ke faly be tsika revo ay tonga ho ny ambasady rehetrarehetra nanatrika ho ny communauté international rehetrarehetra ekenjy ohatrany hoe fakatoavana ihany koa iny asan'ny bio fitondrana zay hoe nanatrika ny événement tsika androany reo mpiaramy minantoka vahiny ny arabatsika teny avlo le mpiaramy minantoka vahiny de tena hoe voninahim-pirenena be mihitsy le zavatra ohatran'izay ka zay teneniko anao hoe le izy zany le fisesehoana ohatran'izay fieritreretana ohatran'izay hoe nakataoviny communauté international tsika fa raha kataoviny ianao de ahoana ka raha hoakataoviny ave anao de mitombo folo kilao vary eny antsahanao raha nakataoviny ave anao de nanjarina naomby arivo raha nakataoviny ave anao de nanjary ny afaka ninam-bary tsy zany ny ilainy fa ianao mila mamboly ianao mila miasa ny eto amin'ny firenenao na akataoviny ianao na tsy akataoviny ianao mila miasa mampiakatra ny arikarenao fa rehefa manan-karena ianao akataovino azy fa ny ilainy de ny ampahanitra anao ka rehefa mikorotana ianao zavatra mampikorotana anao amporosihany ianao hay ty te mapotika an'ty fireneny ty ty ohatrany teteza mita tsisy ty alefasony etsy mety io a ianao no mipotika eo zany ina ny fandehany io fa tsy politika io fa tsy zavatra hoe teknika ka hoe 1+1 égale ty non mipotika itsika ho an'reo mpampindram-bola rehetrarehetra reo de zay apotika anao ahatonga anao indram-bola any aminy no ataony fa izy tsy manana eritreritra ny atafitanao na mianatra ekônomia any an-tafy anao mbola tsy mahita an'izany hoe raha manao an'izao firenena afrikanina ray de tafavoaka fa izao ny tokony ataony ny firenena afrikanina mba hahatonga nisy ny siny ny équilibre monétaire international zany no any donc zany tsika tokony mieritreritra tsara hoe aleo tsy itsika no anara-dreny rano fotsiny ohatran'io fa ny tsy fetezan'io mahapotika ny firenenao no ezahany-reo vahiny reo atao eo ite hafany ianao ny fahampitehanao mba hahafahany mifehanao mafimafy kokoa rehefa avy eo zany ke mahazo atsika eto e raha le hoe fomba fitantanana le firenena tena hoe tsy japahany vahiny eto Madagasikara tena hoe any amin'ny firisan-jato any tokony aina raha ny fahitan'ny Front de Libération Nationale hoe ananantsika fahaleovan-tena hoe tsika malagasy mihitsy sy mametraka an'ilay rafitra tsika vola avy eto amintsika eno nataterana an'le fikonan-do fa tsy hoe anteherana amin'ny anivelany rehefa hoe anteherana amin'ny anivelan'izay masy de tsy maintsy misy foana ny condition zay apetrany amin'ny zavatra zay ataonao eto amin'ny firenenao tsika zao matsy mivoy an'le hoe fanavaozan-drafitra fanavaozana fanovana fanatsarana fa nefa nizao ny zava-misy eto amintsika hoe tohanana rahabola avy any ivelany le fikonan-do zay atao isan'izany no iefa aloha raha nambaran'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy le resaka fanovana le resaka teknôlôjia le resaka zavatra reo nge resaka traitement psychologique ataon'reo olona any ivelany eto Madagasikara fotsiny reo e de mahatonga atsika tokony manao reconnaissance anao tokony anao refondation tokony anao an'izao fa tsisy ny tena izy nge de zao e ny olombelona rehetrarehetra rehefa tonga eto tany no mitovy daholo e samy tsy mipataloha de mivoatra tany zareo tsy nisy an'izany hoe nanao an'izao de nanjary nanana lala nanao ohatran'izany fa niezaka izy de nanana lala na ary anisan'izany no mifanjanahany any tany Afrika nakany ny entana nanamboara ny lalana tany aminy nahafahany nanana andreo zavatra mijoalajoala be reo zavatra vaty Afrika no nakany an'reo nanaovany an'reo zavatra mijoalajoala be any am'reo zany hoe itsika no tokony anina zavatra mijoalajoala be raha voatazotsika ny itsika ny dikan'izany de teneniko aminao hoe zato isan-jato ny fahafahatsika
manana fanantenana amin'ny afahantsika iaina araka ny tokony ho izy iaina araka ny tokony ho izy hoa fa za tsy hitendra hoe iaina amin'ny fahadalàna ohatry ny anivelany reny tsia fa iaina araka ny tokony ho izy zato isan-jato satria fataro tsara fa ny fahatongan'ireo olon'ireo manome atsika fanampiana sy ny karazana satria tamberina ndraikitra amin'ny fanjanahany atsika ireo raha mahazo ray tapitrisy izy ty amintsika de mody romeny ray alina tsika hoe fanomezana mamiaim-poana de zany le traitement psychologique ataony amintsika eo zany fa ny tena izy a raha i Madagasikara fahataro tsara nge Michel fa ny vola nge tsy mamaritry ny areny fa fifanakalozana ara-baritra fotsiny ihany ny vola ny argent fa ny tena arena de ny tany ny olona ny arena kibony tany zany rehetrarehetra zany ny fisainana sy ny fiainanao rehetrarehetra ao zany ka noho izany zany a itsika de afaka mivelona sy miaina am'zany raha manana le tena volonté politique hoe hampandeha n'le firenena zay aloha voalohany indrindra misy fitenin'ny vazange hoe tsy misy mampindram-bola hoan'ny mampindrana ho an'ny mahanitra zany ny dikan'izany mato Madagasikara be de be reo firenena mampindram-bola atsika tsy mahanitra atsika toetsaindrareo zany tsy mampindram-bola mahanitra dikan'izany a misy an'ilay arena eto amintsika ahafahantsika zany a manao an'ilay izy fa itsika fotsiny zany eo am'le hoe volonté politique ampinaovantsika azy mbola tena tsy vonona ny rehetrarehetra de alasa ry zareo ndreo no alaitsika mitrandraka ny volamenatsika fa maninona tsy tsika mitrandraka azy ry zareo no alaitsika mitrandraka amin'ny faso mainty fa maninona tsy tsika mitrandraka an'le faso mainty fa de tsy manana fahafahana ihany koa tsika amin'ny resaka vola sy ny hoe fampitaovana satria tsika manana teknisianna ihany Michel tena teneniko anao a tany Amerika tamin'ny fotoan'androny tsy nisy an'zany an'zay zany fa tady so no mitrandrany arena kibony tany tany am-pendohana mitrandraka volameny reny olo reny a ohatra tsika o ilakakio daholo ny firenena rehetrarehetra fa memivoatra izy fa itsika lasa tsy afaka memivoatra satria itsika tsindrina ara-tsaina zay le tena koanao hoe psychologique ny tena anaovan'ny olona tsika eto hoe tsy afaka manao an'io na raha tsy maka masinina ohatran'izao nefa taloha tany amin'ny rano sostady a raha nitrandrahana petrole de itsika zany mila maka zany toetsaina zany tsara mihitsiny hoe aleo tsy tonga de miazakazaka be fa manomboka amin'ny eo ampelatanany aloha gasy nge tokony azaka tsy manany de manomboka am'izay zavatra eo ampelatanany aloha de mandefa tsy kelikely itsika anosy tsy mitovy am'reo any Afrika reo hoe andeha isy an'Afrika asiana no zany tsika afaka mivoatra tsara zany Madagasikara tena afaka mivoatra tsara fa io le fanerenatsika io zany a no mbola tena mavoatsika ary ny tena olana moa de zay tonga amin'ny fitondranany atsika mora hoan'ny vahiny no mandrabiraby vola amkarena azy zany amin'ny fandrosony hoe menay ty nao de ianao ka lasa tiany vahoaka rehefa manao an'ity de zarazarainao amin'ny vahoaka de lasa tiany vahoaka ianao de lasa ianao filopirenena zany ny zavatra endrasany eo de manjary zany a tena mipotika ty firenena ty raha mitoy ohatra zao zany mahakasika ny amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao efa ho tapitra lay de efa tapitra mihitsy moa zany ilay rovolana nomena ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernement hery-tsalama Rajaonary Velona fahitan'ny FLN ianareo mpitolona tam'izany nandray anjara tamin'tolona fomba fiasany na afapoanareo ve na le olona na le fomba fiasa na le zavatra natao le ministra miisa 7 mpianata ny mpanao politika zany sy ny teknisianna tsy mitovy mihitsy Michel tena tsy mitovy ny mpanao politika de miomana foana hitondra firenena efa manana zavatra vonona ny aminy amina rafitra na amina hoe politika akapobe ny hitondrana ny firenena na amin'ny hoe olona miara-miasa aminy efa vonona eo amin'ny daholo zany ny teknisianna ndray tsy izay fa mampiasa ny teknika amin'ny fotsiny no ainy ka rehefa voatendry am'ilay toerana izy de tsy mahagaga raha manao an'le hoe manao an'ilay fampitedavanasa zany de manao appel d'offre isan-karazany ho an'izay iasa sy ny anina rehetrarehetra satria teknika tsy manana olona reny ary tsy manana foto-kevitra iangana am'le firenena fa ilay teknika ny anarana no entina zany de tsy mahagaga zany raha ohatrany hoe ohatran'izao zay amin'ny fitondrana teny le prime ministre teo nge tsotra zavatra ronge ny teneninay hoe amin'ny politika izy nanahirana satria nisy raharaha ny knapsa
zay ny olona niaraka le olona voaroroa zany tena ifampitedavana tsy hitanka hatramin'ny androany de Andriamatoa Nainandray Tsitoaina ka matoa Andriamatoa Nainandray Tsitoaina zay mahakasika an'io vola io ifampitsamborana ifampitedavana zany misy elo koa zany ka maninona lay olona nanome azy an'lay vola nanamiela ny fahazahoan'lay vola moramora foana no tsy mitondra fahanazavana zay tsy miteny meloko izy fa mba mitondra fahazavana izy hoe nisy baingana 11 milliard navadiko dia zao ny fandehany de rehefa tsy mazava tsara le izy tsy misy manana olana aminy fa ny faharoa nandritra ny fotoanany tonan'ny Andriamatoa Andrinirina Rajoelina izy nanana toerana foana nidikan'izay zany ilay tolona nataon'ny olona hoe tsy ekena Andry Rajoelina sy ny firongony de zay ny tsy nanekenay azy fotsiny amin'ny prime ministre azy aloha ka nanamero volana izy na telo volana tsy de nirarahinay loatra fa zao kosany ilay valy teny kosa aloha hoe tsy ao anatin'ny roa volana no ahafahana ahitana vokatra tokony hitarina tena za tena miteny hoe tena adalana zany ny ainy ny vahoaka de isan'andro androany misy marary any amin'ny hôpitaly androany ny politika ny hôpitaly ny tokony iova raha ohatra ka tsy afaka nasitrana vahoaka androany misy mpianatra tsy mianatra zaza tsy mianatra androany zany ny tokony iova ny politika ny fanjakana mba hahafahany io zazy io hianatra fa tsy andro roa volana tsy andro roa taona anaovana concertation nationale zany ny lalana tapaka no andrasanao anaovana concertation nationale ao anatin'ny roa taona vao andray fanapahan-kevitra ianao tsy zany ary io mbola tsy tonga teo am'le toerana ianao de efa fantatra hoe reo le problème ny gasy zay ny avantage ny olona manao politika efa mahafantatra ny olana rehetra misy eo am'ilay firenena matoa izy manohitra ka manongana ilay olona fa ny teknisianina tsy zay ka rehefa fantatrao zany hoe retony tsy mety eto hiditra eo anao tonga anao de manana vahaolana aingana faran'zay aingana na tonga amin'ny fitenena ianao ohatrany nanao mazy mihitsy azy ianao mitondra lay firenena satria aim-bahoaka no entinao aina firenena fa tsy hoe akory ny hoe tsisy vita raha milaza ranga fa tsisy vita ao anatin'ny roa volana zany miala ranga fa misy mahavita mihoatran'zany satria tena le izy zany tena tsy fanaovana ese ohatran'io le firenena zay tsy manaiky an'zany ary zahako mbola mamerina aiza rangako misy olona karamain'ny malagasy ministra lasa manadio tatatra nefa ohatrinina par seconde ny karama ministra ny lasa manadio tatatra ny asa ma-ministra anao no ilaina fitainao araka ny tokony izy fa raha milaza anao hoe tsisy asa ministra fa aloha andeha hanadio tatatra resaka hafa zany fa misy ny olona natao hanadio tatatra azo atao ny olona sahirana tsy manana asa hampanadiovinao tatatra tsy sisy olana zany ny essentiel de madio le tatatra fa tsy hoe tsy maintsy ianao no manao azy fa ianao amin'ny maministra anao raisy le fanapahan-kevitra fa le izy ny olana le ministera rehetrarehetra tsy hitanao hoe inona ny fanapahan-keviny raisy ny hatramin'ny androany ka hoe hitanao fa tena hoe nanala ny vahoaka tao anatin'ny fahasairanana zay ny no izy hoe misy fanapahan-kevitra raisin'le ministra de miala ao anatin'izay fahasairanan'zay aloha le vahoaka tsisy an'zany fa lasa zavatra asa lasa fisehosehoana manenjika an'izao tsika mitory an'izao tsika manadio tatatra tsika manamomotra lalany atsika mitsidika mijery fotony ny fahantrano gasy any atsimitsika ny fahasairanany any atsimy efa fantatra daholo daholo ao an'ny mpanao politika Rajoelina koa nanao an'izany ka zay ka manao le nataony le nataony dadataony any nge no ataony am'izao izy any nge io traikefa ny Rajoelina no traikefa ny reo mitondry reo zany hoe tsy niomana an'le ny nitazay Rajoelina azy ihany no ataony io ny politika nitazainy any Rajoelina azy nandritra ny 40 taona io ataony io tsy miova ny politika ny any Rajoelina izy vao teneny izy toerana de hoe mpanoka-panjakany rao ka misy mihoatra an'izany eo vo misy maneho hevitra any amin'ny Facebook de tsy any amin'ny Facebook ny faneho hevitra nefa tany nalany azy toetra ny Rajoelina daholo reo miveriny reo fa zao manomboka any amin'ny voalohany tsy kelikely le izy ary farana mitoetra ny farany teo koa izay nge ny elany raha tsy mitandrina zany de mety afara amin'ny fanonganana iny koa zao fitondrana fanavaozana zao zay hoe hatram'izay de efa niteny mionga apotsiny anay ane tsy nanongana ny Rajoelina ny frantsay nametraka azy teo ihany nanala azy de mety ho alan'ny frantsay koa ve raha mbola frantsay koa ny ambadikiny ny frantsay ametraka olona hafa namelan'io anao zay tiany ataony eo fotsiny hapotika tanteraka an'io hahatonga anao tena antady lady andohalika indray hitady vola etsy seroa
de mora hoan'ny frantsay manamby anao ohatra nranam-bazany anao no teleferika sy zavatra rehetrarehetra io de avy eo izy miseho izy indray ny ohatrany hoe mpamonjy ka ianao sahirana be ka de omeny zay meny eo anao de faly de mitehaka de lasa tafapetraka ho azy le olona mora nke lasa ny vola nke ny mametraka ny mpitondra eto amitsika zany no manahirana am'ireo tsy ampy zany lay hoe tena hoe volonté politique ananana le tsy mpanao politika ho aly anazo toerana ary loza efa loza anazo ny firenena hatram'izay tsy mpanao politika andriamatody ideratsiraka rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy tsy nanaiky ny mpanao politika fa rehefa mitondra elaela izy nanangana toko zany no nahitsiranana koa ohatra zany mpampianatra de lasa noforona ny PSD de mandeha koa ohatran' zany andriamatoa erajonary mampianana rehefa tsy nanana antoko de nanjary nanao ny SVM zany hoe ny olona ny malagasy rehetrarehetra de zao rehefa mitady filoam-pirenena mitady filoam-pirenena tsy mpanao politika sotran'zao a de io ary izy io hatram'izay olona tsy mpanao politika fa olona ny eritreretina nadio olona nampanantena an'izao zavatra rehetrarehetra zao ary tena ny teafana sy ny lelafina mihitsy tamy tonga teo amin'ny fitondrana na itsiranana na idideratsiraka na izafy albera na i rajonary mampianina na i ravalomanana na i andry rajoelina eny fa hatramy mikaelina zao a de ny eritreretin'ny malagasy rehetrarehetra fa tena itika tena olona hitondra soan'ny firenena so de hoe le rehefa tsy nanao politika izy tsy fanana ny olona ara-politika de voatery manangana parti politika vaovao izy a eo amin'ny fahefany satria fatany fa tsy maintsy ny fahefana politika no afaka hitondrana firenena de lasa voatery manangana izy de io iarahantsika mahita taiza daoly ny efa ran'ireny olona ireny tsy nisy filoam-pirenena tsy nisolelahan'ny olona zany nanomboka teo amin'izy nitondra nandoalika tamin'ny daoly natafika anamaramila na zandary manam-tsara ninninina fa rehefa mifarany miala moramora ohatra miparasy any de zany zavatra zany miverina foana zany miverina foana izay nge le ataontsika hoe krizy miverimberiny izay ny tena miverimberiny de zany zavatra zany tokony efa isainantsika am'izao fotoana zao ka raha ohatra ianao te ahita filoam-pirenena de nitondra ny tany sy ny fanjakana raha tokony izy ny fanapaha-kevitra politika ny volonté politika ary ny parti politika mitondra ny firenena zay vo tafavoaka atsika ka le tena mpanao politika mihitsy any eto amitsika zany nohatrany tsy misy satria olona tongatonga ho azy olo malaza misongadingadina iny no lasa miditra amin'ny tontolo politika de tsy mahafantatra nininina fa ohatrany hoe rehefa eo vao manao andrakandrana hoe zao le mpanao politika manangana antoko politika de matanjaka le antoko rehefa eo amin'ny fitondrana fa rehefa mialy eo de tsy misy tsony lay antoko politika fa olona ray olona rosy mampandeha an'lay antoko politika hoe mitondra an'lay anary ny isany zany ny antoko zay nitondra teto Madagasikara efa misy kosa aloha zao ny antoko a misy antoko efa ela be a fa mpitarika an'leny eo e fa nyfanaraka fanatika an'le mpitarika fa tsy manana firehana le hoe foto-kevitra lay antoko mihitsy le olona fa de hoe populisme fotsiny le tena famerenana mihitsy fametrahana mihitsy ny an'lay lanja politika eto Madagasikara no tokony ho apetraka ny vahoaka no mametraka an'izany fa rehefa mbola vahoaka zany manaiky hoe olona tokony azo fampirarana avany velany olona afaka mitrosa avany velany olona afaka mifampiraraha amin'ny amerikanina fampiraraha amin'ny sovietika fampiraraha amin'ny frantsay fampiraraha amin'izao no mitondra ny tany sy ny fanjakana de tsy mahagaga raha ohatran'izao tsika de mila zany tsika rehetrarehetra mihitsy iny a no zay nge no anisan'ny teneny hoe anaovana ny concertation nationale nangatahana italoha fa tsy araky io concertation misy zao io ny anivana ny fampianarany atonga ny vahoaka tena andeha hiatrika ny fiainany fa tsy ohatran'izao zavatra mahazo atsika zao zay ma le fanjanatsaina nge ny tena mafy be eto amin'ny firenentsika de mahatonga atsika tena sahirana be ohatra zao e farany tena izy a tsy tokony zao ary tena izy a tsy tokony akahala mpanao politika ny vahoaka fa ny vahoaka ny manao politika de tsy misy tsony le olona le manao hoe politikara io zany le olona mpamilivily hevitra ara-politika io fotsiny mpitady toerana ara-politika io fotsiny mpanindrinindry ara-politika io fotsiny tokony tsy hisy tsony io zany a rehefa ny vahoaka mihitsy ny mandray tanana ny fandrana ny fiarahamonina eny fotony
Misy an'ireo hoe mpanolotsaina miteraka resabe tamin'ny fanendrena azy eo anivon'ny fiadidinan'ny fanavaozana ny républicaine Madagasikara sy ny primature. Isan'izany niteraka resabe ny mahakasika ny mikolo le tovolahy isan'ny hoe sany teny atsiadana pasonymalo nandritra ny hetsika nataon'ny tanora ny 17 ny volana septambra rehefa hoe nisy an'iny hetsika iny. Nisan'ny hoe maro ny antsikerany le hoe mbola kely loatra tsy manana famatorana ara-politika nefa hevitra amin'ny fitantanana firenena imikolo. Olona toy ny ahoana zany le hoe tokony ho tafiditra ao anatin'le hoe manolotsaina an'ireo hoe olona mitondra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana tokony ho asiana taona ihany koa ve izy io mpanolotsaina any an-dapy eto ny resaka fa tsy hoe CT CST toy ny tamin'ny tetezamita. Za zany de amin'ny mampanao politika de zao tsotra kely ny a zany ny taona de miankina amin'ny taona miankina amin'ny fikevitra rehetrarehetra miseho zany. Ohatra tenentsika zany zao hoe itsika de milaza fa rehefa feno 20 taona izy de afaka mifidy, zany hoe afaka maneho hevitra politika izy zany. Ary misy lanjany safidiny na 10 taona na 20 taona na 13 taona vato ray de vato ray, mitovy lanja zany ny rehetrarehetra ara-politika. Donc zany rehefa zany le olona zany mahatratra nylay 20 taona amiko de tsy azona ho tenenina mihitsiny hoe zaza na ohatran'izao amin'ny resaka politika zany resahako tsy amin'ny resaka hoe fahaizana natraikefa na inona fa amin'ny resaka politika, fanapaha-kevitra politika. I mikolo nanana ny toe-tsaina izy fa izao tsy any amin'ny mikolo izay ataontsika hoe 20 taona no tokony mipetraka ny fanontaniana na mipetraka ny tsikera hoe kely ianao sy karazana any amin'ilay olona nanendry azy no tokony hipetraka ny fanontaniana hoe fananinona no io no nitendrenao. Fa raha amiko manokana ny olona anankiray an'olotsaina de ny fahatsapany lay manendry zany fa manana n'lay fahaizana ambonimbony kokoa na fahalalana ambonimbony kokoa noho izy na manana fahalalana betsaka kokoa noho izy ilay olona io ny fahitany azy dia alainy an'olotsaina azy. Tsy possible mihitsiny misy hoe olona andeha haka-panolotsaina de vendrana nanao alainy fa ny fahatakarany fa manany maizy azy io olona io ary nohatra mihitsiny zay no akany azy mpanolotsaina. Donc zany ny fanontaniana mipetraka de hoe inona ny tena antony nandraisan'lay nakazy na prime ministre no zany hoe ho io no anisany mpanolotsaina azy de izy zany no manazava. Fa kosany tsy miankina am'le hoe fahakelezan'le zaza sy ny ana hitantsika ngezynge ny tolo le mety zany afaka nazava nge le prime ministre hoe za ato amin'ny fitondranako ny tany sy ny fanjakana de mila hevi-jaza de zay zany ny andraisany azy. Tsy hainao mety ihany mety hoe misy hevitra tiany ho fantatra hoe amin'ny hevitra itoaty mety ilaina ny hevi-jaza ka atsovy mikolo ary fa zay le izy eny mikolo aloha fotoana zaza zany ndray aman-dreny ohatra na 10 taona mahery rehefa miteny na mbola 13 taona rareo mbola zaza ihany fomba fiteny zany fa izay io tsisy hoe eto amitsika hoe olona hoe na miteny aminao ara hoe raha ohatra nge anao zao maka olona ohatra anao zany zao maka olona 13 taona de tsy teny amiko mihitsy anao manana fahamatoranao ara-politika ny olona 13 taona fa io le niteneniko teo aloha traiky efa nrajoelona anao nanany satria raha 13 taona izy 20 taona izy nanomboka nanongana ny fitondrany ravalomanana de niaraka tamin'ny rajoelona tao satria izy le tanora tam'zany de nitsaiky efa rehetra nanana rajoelona tao anatin'ny azony tamin'ny rajoelona tao anatin'ny 20 taona no ananany de rehefa mitondra izy zany de mamerina fotsiny leso nataony rajoelona ohatra n'zao fitondrany zao zany nge le zava-misy eo tsy mila jerevana lavitra zany 13 taona 17 taona ve anao de milaza anana traikefa politika taiza tao anatin'ny 19 taona ny rajoelona dolo nitondranao eto tsisy sekoly fampianarana momany hoe tena hoe politika manokana be fotsiny fa généralité ny anarana am'le école politika reo généralité politique fa tsisy hoe tena fitaizanao ara-politika ny école politika tena marina de ny antoko politika ary zay mahatonga miteny hoe tsy miteny mihitsy hoe kely satria izahay tao amin'ny KDRSM manisy an'izany hoe KDTM zany zaza tsy ampy taona manao politika ny KDTM 13 taona 14 taona fampiazana ary mbola nisy ary ny tarabo maraina mbola tary amin'ny primaire ary ny tazaina ara-politika ny tarabo maraina
ao mitaony ny akefm maka de resem misy an'zany de dikan'zany zany misy fitaizana mihitsy ny politika, misy école mihitsy ny parti politique, ny parti politique manana an'zany no afaka milaza hoe nafiry taona le olona tsy afaka ateneninao mahitsiny hoe amin'ny fandraisan-ketrika politika kelina zazana zao fa le izy zay teneniko zay hoe lay olona nanendry azy fotsiny tsy haiko ara teknika c'était conseil technique angeny nakany azy ara teknika fa tsy conseiller politique no nakany any Mikael nakany any Nicole dikan'zany zany techniquement zany no ilainy any de le technique zay antanio azy inona le technique ambanananio tsy anananao ka nakanao azy na inona le technique tena mba hainy zany akanao azy fa conseil technique fa tsy conseil politique. Raha ny zavatra misy zany olona toy ny ahoana ny hoe mahafeno fepetra azo ilazana tokoa hoe mpandolo-tsaina ara-politika sy ny hoe mpandolo-tsaina ara-teknika mety hoe miankina mitrakiva zay ananany ve ny aty amin'ny hoe resaka teknika fa ny any amin'ny politika kokoa satria ny andapa ihany koa de maro ny mpanao politika voatendro mpanolo-tsaina izao nge le mpanolo-tsaina mazava be le fanendrena aloha hoe ty ny tendraiky mpanolo-tsaina politika na ity tendraiky mpanolo-tsaina teknika raha vao mpanolo-tsaina teknika izy a de misy teknika ananany zany zany hoe fahaizany zany za tena d'accord mihitsy am'zany fotoana zany hoe manao entretien mihitsy le olona hoe aizany diplomanao aizany annanao sy ny anina satria teknika ny resahany eo ny teknika tsy azoazo foana zany fa ny anarana de zay zany hafa iny tena tsy hidirako iny satria zany iny miankina amin'ny diplôma ny miankina amin'ny ananrehetra fa rehefa tendreny hoe conseiller politique zay ndray tena jerena amin'ny hoe nisy nge zany CSR nge nisy inde zany mandatezana mpiaro ny tolom-pivotany fonga nisy ny teny hoe inona ny diplôma monjatsona na inona ny diplôma ny zanabahiny marijambo na inona tsy zany ndraisana fa politique ny politique de fa iza mitarika anatina parti politique no andraisana azy zany hoe fandrindrana ny fiarahamonina ny diniany eo zay ny politique fandrindrana ny fiarahamonina hoe mikorotana ny fiarahamonina ahoana ny andrindrana azy ahoana ny fanapaha-kevitrika momba ny resaka momba ny fambolena ahoana ny raisitsika miaraka am'ilay fiarahamonina satria anatin'zany misy hoe tsy maintsy jerenao hoe ny olona mihinam-bary no asainao mamboly vary milaza ohatra aminao fotsiny ah koa nisy politika ohatrany nanahirana be teo de any amin'ny faritsy mena be tsy mivoaka ao an-trano raha sino WC zany eny anaty tranony tsy manaiky izy na ao anaty tanànany izy nefa ny politika apetraka ao zany le hoe fialana am'le fangerena kalamanjana de zany politika ny manapaka an'izany fa tsy teknika fa raha teknika zany de tsy maintsy asiny io fa ny politika mahay mandrindra an'izany zao ny fomba anaovantsika azy mila tazaitsika ny toe-tsain'le olona mila ampianaritsika zay politiquement tsy mitovy mahitsy ny toe-tsain'olona politicien mandrindra ny fiarahamonina satria zay ny tena dikan'ny politika fandrindrana ny fiarahamonina ny fandrindrana ny fiarahamonina zany irindra ho an'ny tombotsoany rehetrarehetra izay ny jeren'ny politicien fa ny technicien de rehefa manapaka de hoe ity formule de io taterahana raha ny mahakasika ny drafim-panarenana ny firenena malagasy zany am'izao inona ny tokony ataon'ny mpitondra fanjakana raha teny fantoka am'le hoe fanarenana ara-toe-kareina ny firenena fanarenana iny koa ndreo orinasa mpanjakana zay natao anjorom-bala sy ny potehana mihitsy tamin'ny fitondrana ny fandimby hatram'izay le izy nge mampime de manohy an'le manao continuité de l'état manohy an'le tsy fahombiazana ao teo aloha ihany ny aty arina zay le continuité de l'état mandeha eo le teo aloha ihany nytoizana ny olana de zao ohatra tsika zany eto Madagasikara itsika nge tsy manana ministera miahy andreo orinasa mpanjakana tsy manana an'izany tsika ny ataontsika hoe ny inspection d'état ny atsika ataontsika nalembe ny asany zay tokony anara-maso ny fananam-panjakana rehetrarehetra itsika tsy manana an'izany zany zao anisan'ny zavatra anankiray tokony misy ao amin'ny fiadidinan'ny république hoe misy direction anankiray pour la protection des intérêts national zany tsisy zany tsy hita manjavozavo raha ohatra tsika zany ka tena andeha anao hoe hanovany Madagasikara no fanofana adabotsika ny lalam-panorenana zay le efa nisy rehetrarehetra teo tsy continuité de l'état tsy fanoizana ny efa ratsy teo aloha no ataotsika fa fanjakana vaovao teny zao
na de fanjakana savaranando ary napetsakitsika zao de asina fifampifehezana sata ifampifehezana zay ngy anao to le hoe tsy haiko na faidoroty ilazana azy na accord politique ilazana azy na inony fa misy fifampifehezana hoe ianareo mpitondra am'izao a de mitondra ny fireneny ty ianareo atreto hatramin'ny ipetrahany lalam-pandroenana vaovao de tokony mizara mazava tsara ny reto zany ianareo reto miandraikitra ny fahefana mpanao lalàna aloha ianareo reto zany miandraikitra ny fahefana mpanatanteraka aloha ianareo reto zany miandraikitra ny fahefana fitsarana aloha ianareo reto zany miandraikitra ny fahefana mpanaramaso aloha de ianareo reto miandraikitra ny fahefana amin'ny fanorenana ny Madagasikara zany hoe tena olona hafa mihitsy no manao mamola vola ny resaka constitution sy ny resaka projet de société sy ny resaka code électoral na lalàna rehetrarehetra zay tiana hapetraka olona hafa mihitsy ny mpanatanteraka de manao zay ahasoany firenena hampandeha ny firenena ny fitsarana de mitsara zay meloka rehetrarehetra eo araky tsy manara-dalàna ny tafika de miaro ny firenena amin'ny fandrimpahalemana rehetrarehetra de tsisy mifamatotra fahefana reo tsisy mifampibaiko reo fa apetraka tena samy manana ny fahefany de raha ohatra tafapetrakatsika zany a de ahazotsika antoka fa ho tafapetraka lay Madagasikara vaovao zany any lalana vaovao fa raha tsy zany a raha mbola ohatran'izao a dia mbola lay communauté internationale foana no misapote atsika ny eo ambonitsika manindry atsika manaovinareo an'izao manaovinareo an'izao aza manao an'izao nareo fa tsy mety zany fa zao atao tsy ekenay nareo raha vao manao an'io fa nekenay nareo de zao atao manaovanareo fiaraha-mitantana manaovanareo zany nge le zavatra miseho rehefa manao zavatra tsy ara-dalàna ianao tsy mety ianao a dia ampindreo vola fampatsiahivako mihitsiny tamin'ny filoratsirankika rehefa nanao an'izany audima zany nomeny vola satria an'iny ary ampivoatambary ary le usine anao tao sady ampivoatambary eo fianaratsony nioditrombo ahodina any Tuliary mety ozy izy ameny vola ianao rehefa nizereny mpanao zezika meny vola ianao fa satria nizezika ahodina aty Antananarivo ny fako ahodina le usine atsangana any Tamatavy ombeny vola ianao satria zavatra tsy mandeha io ary tsy asiny adevitra fa rehefa manana projet anao mandeha mety ampandrosony firenenao sahirana anao raha azo volamina satria izy tsy natao hanampy anao ampanankarena anao fa natao hanampy anao mba hisy fahanao misabolamina sy miankindoma amin'ny foana zay no asany fanjanana zany ndraiky io zany de tsy anona am'zany e tsy mametsiny azy am'zany fa zay no asany hoe ahoana anao fa atsika manaporotra nyty fireneny ity mba hisambobola hiankindoma foana amitsika zay ny asany na mitenana ny banque mondiale zao zao aka zay ny asany anjaranao misambotra no mieritseritra fa izy efa miteny aminao amin'ny obolo anao hoe zay tsy mba mampisambotra amin'ny mahanitra de anao zany mila mieritseritra zay kale izy fa maninona lay olona no maka ny zavatra ao de lasa manan-karena fa ianao tsy afaka hanan-karena amin'ny zavatra ao zany nge ny zavatra ataotsika eto e de zay zavatra zay zany mila tena fijerena am'le concertation nationale aloha za mino fa mety tsy ho tafavaoka zany satria mbola be roatra ireo tsindry vahiny manodidina an'le concertation nationale inona zany tokony ho atao mbola voafaroantsika zao a dinika santatra le atao mitety faritra io am'izao mbola tsy misy an'le fandronan-kevitra aloha zany sao de hoe toyny tamin'ny folo sy roa arivo ihany hoe zavatra hafa nalaina tamin'ny olona fa zavatra hafa novakiny ry hoe tia ny rafitry ny lalam-pandroenantsika le izy nge zao teneko anao io zany a tena teneko foana misy tsindry vahiny eo omeny le vahiny vola de hoe antanynareo manao fanangonan-kevitra tsy ny any ataony le vahiny atao fery ny anareo de amena volinareo ataovy ny planareo ataovy ny budget anareo fangaranga ny firenena malagasy efa nisy hatram'izay tsy ianao tsony tsy anao filopirenena tsony mila mandeha midina any tsy anao mpitondra fanjakana tsony no mila mandeha midina any fa ny olona any no mila mitondra ny heviny miakatra raha androany ianao miteny hoe nareo fokotany rehetrarehetra ho eto eto ambotso roatra zay problème nareo rehetrarehetra tonga eo anatapitrisany fa raha ianao mandeha any de tonga amin'io fitsangatsangana anisan'andro fotsiny de izay zavatra zay zany anisany hoe io concertation nationale tsy mamaha olana zany fa raha ny tena izy ny ataotsika hoe vondro ny fotony na ry ny ataotsika hoe fikambanany trano be ny tatsaha sy karazana efa manana ny heviny rehetrarehetra ny entina hampandrosony ny fiainany any
ny tantsaha. Ny commune manana an'izany efa manana za tsy miteny amina voahanana fefa manana efatry ny ela ny tsy mampandrosana commune aty de zao de zao de zao zay olona ty iritsaka député rehetrarehetra efa mamanana ny heviny kely dolo daholo. Ny atao hoe ONG na société civile io na association na ino io efa manana ny fekeviny daholo reny hoe inona ny tsy mampandeha nyty fireneny ty, inona ny tsy mandeha eto am'ty fireneny ty, mahakasika amin'ny fiarovana ny zony ankizy sy ny karazany sotran'izany efa manana ny fekeviny daholo reny. Ireny fekevitry reny a no mila hoentina amin'ny toerana anankiray fa tsy ilay mpitondra fanjakana no omena vola frais enda amin'ny ITB de andehandeha itety tanàna eny fotsiny, tonga any am'le tanàna izy mbola manontany izy akaiky any anina aty ahoanareo aty vry daholo ny olona de ozy izy le olona any am'izay fotoana zay ohatrinona any enda amin'ny ite zany ke mahatonga an'io e reny mandeha mamory olona rehetrarehetra zany ke zany nataon'ny olona any e vo mamory olona fotsiny isy any nanao concertation nationale tsika eto amin'ny fokotany ohatrina any enda amin'ny ite izany no mahatonga azy satria ny rehetrarehetra efa mahafantatra hoe vola be avy any amin'ny communauté internationale nanaovana an'io a de misy enda amin'ny ite io lasa le mila enda amin'ny ite ndray ny tonga ao fa ny tena marina ny foto-kevitra rehetrarehetra ny vahoaka ny miaina ny fahantrana de fantany fahantrany fantany ny eritseriny hialany amin'ny fahantrana efa iainany rehetrarehetra zany a ny parti politique rehetrarehetra tsy parti politique ianao raha tsy manana an'izany fekevitra zany. Zay no anananao ny projet de société zao ny projet de société anay ahafahana mamoaka nyty fireneny ty ao anatin'ny fahantrana zao ny olana ary zao ny olana ary zao ny olana ty raha filohan'ny republika anao ambony latabatra anao a tonga aminao daholo ny olana firenena rehetrarehetra fa tsy mila hoe ianao mandeha mitsangatsangana any fa rehefa ianao mandeha mitsangatsangana any de iseoseony andeha ho tsapany alaliny rano ho tsapaiko atraiza tsara amin'ny fahantrano reto vahoaka malagasy reto tena mijaly marina ve reto avy eo no ny sasany misy miala any de hoe teny anao raha misy malagasy manitra kle malagasy manan-karena daholo ny voantso tao am'le hefitrano voniona taminy zany nge le olana misy eo e ka io zany mila zany tena hoe jerena araka ny tokony izy le izy a fa tsy ataotao fotsiny ohatrany io zao hitanao zao ny concertation nationale de hoe izy a vo mandeha la concertation nationale ia mikarakara azy FFKM zay slamiko de inona ny hevitra eritseretinao andeha am'zany tsy mandeha zany e tena tsy mandeha zany mbola tsy mandeha akory le izy de fa zany le ary lozika le izy ahoana ny FFKM tsy le alika reo ary nanitsakitsaka ny doanina tary ary le kristianina tariko ana iza koa ny anaiky an'reo zany no anyeo zany no adihevitra voalohany indrindra eo de zany tsy mampety an'liziny e da no zany zany a fantatry ny olona tsara za kosa miteny raha ohatra le olona miaina amin'ny fombandrazana eo tanàna mandroso ny hevitra iainana amin'ny fombandrazana eo tanàna nefa ny tresenao amin'ny traité anazy ny FFKM tsy andeha marina ny heviny zany kosa lozika e itsika zany mila mijery tsara ohatran'izany kosa am'le izy fa tsy andaka ho ana de ny fanangonana ny hevitra efa misy rehetrarehetra no tokony ho atao fa tsy andeha hitsipona kotra raha Madagasikara. Andriamato raha miara-manana Jean Pierre Tapirazady ny fotoanantsika tao anatin'ny fandarina zara hevitra voalohany tamin'ity taona ity inona no azonao amin'ity nanareo avao resaka teo ny ompana tany amin'ileo resaka fanovana sy ny hoe fanavaozana apetraka eto amin'ny firenena moa tsika ary ny politika kabeny amin'ity taona ity fotoana zao hitondrana afatra ihany koa ya de mbola mirary ny malagasy rehetrarehetra aloha hita soa amin'ity taona ity ary za moa araky ny teneniko foana matetika de hoe mila itsika ny miasa ny tsirairay ny miasa io tsy hoe miasa ara-pivelomana fotsiny fa miasa koa mandray andraikitra amin'ny fanakipaha-kevitra misy eto amin'ny firenena zany mahitsy fa tsy manotoana olona na makasitritsitsaka olona na mitetehaka olona fotsiny za de samy miteny mahitsy eto ary milaza fa diso lalana ny firenena malagasy ankehitriny de tokony hiverina zany amin'ny fanapaha-keviny tamin'ny nandraisany ny fahefana io Andriamato Mikael de ny hoe fandravana ny lalam-panorenana mba ahafahany rehetrarehetra zany miroso any amin'ilay hoe fanovana eritseretiny zany satria raha mbola mibahany eo foana io lalam-panorenana io de asahirana zany tsy tafavoaka mihitsy nitsika de ndikan'zany tokony zany mandeha am'zany ary efa misy tsy mila zavatra sarotra be na lavitra be ny tenenina fa ho ana ny fahefana mitondra ny firenena de politika misy accord politika nataona fikambanana politika zay tsy tao anatiny fa ekenay rehefa izay ny tapaka
hitondrana ny fotoana foy ao anatin'ny tetezamita io zany mba isiny hoe tia ny tena lalàna hitondrana n'le tetezamita zany fa tsy manao ohatrany hoe lalam-pandroenana tsy lalam-pandroenana io zany tsy manina tsy misy manontany tsony zao hoe fanokana-panjakana nisy teo sa tsy fanokana-panjakana tsy nisy filopirenena eo a de fa misy mikaelina mitondra eo a fa i mikaelina mitondra tokony fehezina anatin'ny fifanarahany rehetra nitondrana ny tany sy mifanjakana very any zany lalam-pandroenana zany de apetraka zay fahefany zay ahafany mitondra lela izy mandritry ny 2 taona re 2 taona ny fanarahana na mandritry ny 5 taona raha zay ny fanarahana ka ahitana soan'ny fireneny fa raha ohatran'izao na heri-taona raha tsy zaka de manao veloma mahafinaritra nareo misaotra betsaka tamin'ny fanasana mba manataritra ny fisaorana dia manao veloma mahafinaritra nareo mpanaraka ny ty fandarany ty ary de mirary ny mbola narahanareo ty fandaran'ny ICM radio ty mandra-patapitry ny taona 9 amby 24 indray